Aitsana! Zay! Oka! Filazana mba hisiny filaminana dia tsy azo hivezivezena hakanasary ny toerana anaovana ny lanonana. Ireo mpakasary miaramila voatondro anao izany ihany no maka ny sary rehetra. Koa raha misy te haka sary dia eny am-pitoerana ihany no manao izany. Ireo manam-boninahitra hametaka ny galonan'ireo mpandresy io dia iangaviana haka toerana etsy ankavanana mialohany ambony lanonana fa tsy hipetraka eny amin'ny tribune. Misaotra tompoko. Un, deux. Fa tongava ny filohan'ny repoblika mitsangana isika rehetra ary tsy mipetraka raha tsy vita ny rafaneva pireneny.
Tsisy miakatra tsony io. Tsisy miakatra. Io. 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 Stanao vety io. Akademia no tsara. Aitsan! Zay! Tompoko lahy sy tompoko vavy, miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny akademia miaramila hanatrika izao lanonana Fandresena izao. Hanomboka avy hatrany isika ka ny lahateny ireo ray aman-dreny no atolotra avy hatrany.
aorian'ny ministra ny fiarovana dia ny filohan'ny repoblika no andahateny. Zao ary sika dia manasa sampanajana ny ministry ny fiarovam-pirenena général de corps d'armée Rakotonirina Léon Jean Richard mba handray ny fitenenana. Andriamatoa filohan'ny repoblika sady lehibe faratapon'ny foloalinda. Ianareo ministra mpikambana gouvernement. Andriamatoa gouverneur ny faritra Vakinakaratra. Ianareo olom-boafity mandatrika etony. Ianareo manamboninahitra sivily sy miaramila amin'ny laharam-boninahitra sy andraikitrareo tsirairay avy. Ianareo mpianatra ho manamboninahitra. Ianareo mpiasa sivily sy miaramila eto amin'ny akademia miaramila. Tompo kilasy sy tompo vavy. Ny voalohany teninay Andriamatoa filoha dia miarabanao tonga soa eto anivo ny akademia miaramila. Misaotra anao manokana na fohy fotoana amin'izao lanonana Fandresena 24 izao. Fantatray loatra ny asarobidiny fotoananao, nefa dia tsy nisalasala ianao nanaiky hitarika an'izao lanonana manatantara zao. Tompo kilasy tompo vavy azaina, ampifaliana no iarabananareo tonga soa eto amin'ny akademia miaramila ary makasitraka anareo tonga manosona sy manome voninahitra izao lanonana ara miaramila izao. Dia tsinony zany fa ny fandresena ho an'ny mpianatra ho manamboninahitra navitany fiofanana dia ny andiany mivantana faha 170, ny andiany raisam-piadina faha 120 ary ny andiany manokana faha 520 mpanamory fiaramanidina. Miavaka indrindra ny fandresena amin'ity taona ity satria sady mifanandrify amin'ny fankalazana ny faha 50 taona ny akademia miaramila, izay no nahatonga ny anarany andiany mivantana izay mivoaka, fa indrindra koa sambany ny fisin'ireo andiany manokana mpanamory fiaramanidina ireto, ary izy ireo moa dia tetikasa ny filohan'ny repoblika sady filoha faratapon'ny foloalinda izay tafiditra indrindra amin'ny fanatanterahana ny famerenana ny fandriam-pahalemana amin'ny tany azo ekena. Ka dia isorana ianao Andriamatoa filoha. Andriamatoa filoha, tompo kilasy tompo vavy, anatin'ny kiondana lehibe ny foloalinda ankehitriny satria niova tokoa ny ambana ka tsy maintsy misy ny fanitsiana ny rafitra mba hanana fahavononana izay mitondra vokatra tsara ho tombotsoa ny malagasy mpiray tanindrazana rehetra. Ireto andiany telo ireto zany dia ho singa sy apinga hanao izany. Hanatevina ny laharany foloalinda, tafika anabakabaka, tafika an-dranomasina, ny gendarmeria. Koa eto ampamaranana dia mamerina ny fiarabana anareo manamboninahitra izay voka-tsoela ny tenako satria vita fiofanana tanatin'ny fahasarotana ihany koa. Koa tsarovy, mivonona, miareta, amin'ny mafisoatrany ny fahaizana sy ny fahalalana ary tanterao ampamendrena ny asa manandraikitra itsoroanareo ho an'ny tanindrazana. Makasitraka tompo lahy, makatelina tompo vavy. Misaotra ny ministra fiarovam-pirenena sika amin'izay lahateny izay. Zao koa sika dia manasa ampanajana ny ray aman-dreny filoham-pirenena sady filoha faratapon'ny foloalinda hitondra ny hafatra amin'izao andro ray toa zato zao.
Andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena, Andriamatoa sekretera mpanjakana, miadidy ny gendarmerie pirenena, Andriamatoa ministry ny filaminam-bahoaka, Ramatoa sy Andriamatoa mpikambana isany ao anatin'ny gouvernement, Andriamatoa lehibe ny sapam-pianarana eto amin'ny akademia miaramila, ianareo tompon'andraikitra ambony manamboninahitra eo amin'ny folo alin-dahy malagasy, Andriamatoa gouvernora, ianareo manam-pahefana sivily sy miaramila isatokany, ianareo olo manakaja manatriketona ry mpianatra ho manamboninahitra. Ampifaliana sy ampitiavana no anatrehako izao lanonana tanterahantsika anio izao, izay manamarika ny fandresena 24. Ny fandresena dia ny fahavitana soamatsara, ny fiofanana, ny lofosanareo mpianatra ho manamboninahitra. Ny fandresena dia ny fahavitana soamatsara, izany fiofanana izany. Ny fandresena eto amin'ny akademia miaramila dia andro lehibe tsy manam-paharoa, satria manamarika dingana goavana iray eo amin'ny lalam-piainanareo mpianatra manamboninahitra. Koa mitodika manokana anareo ny tenako androany, tsy mora ary nandalo fisedrana, fiofanana sy fotoan-tsarotra ianareo. Fa ny zava-dehibe dia tojo ity androandroany ity dia ny fandresena izany. Ny safidy ny isalotra anarana manokana ianareo anamarika izao fandresena izao. Andiany telo no mivoaka androany. Ny iray dia misalotra ny anarana 50e anniversaire de l'Académie militaire, izay ahitana anareo mpianatra andiany fa 120. Eo ihany koa ianareo ny safidy ny anarana andrainy, andiany fa 120 ao amin'ny peloton interarme. Ary singaniko manokana, ianareo andiany santatra, izay élève pilote na mpianatra mpanamory, izay mpanamory fiaramanidina sy angidiby. Andiany voalohany mivoaka eto amin'ny akademia miaramila ianareo. Koa miarahaba manokana anareo 70 mianadahy. Manomboka an'io ianareo rehetra ao anatin'ireo andiany telo ireo dia misalotra ny galony amin'ny manamboninahitra anareo. Koa mitsodrano anareo ny tenako, mitsodrano mba ho tonga amin'ny avo indrindra. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fianakaviam-be ny 10 alin-dahy ianareo ankehitriny. Ijoro, iaro ny tandrazana, iaro ny pré-tandrazana, ary iaro ny sotsoavina sy ny fandihana pirenena. Nanolo tena ho an'ny firenena ianareo, ho tandroka ary mivosina ary iandry iakina ny fandriampahalemana eo anivon'ny fiarahamonina fa indrindra eo anivon'ny firenena. Safidy ary andraikitra lehibe sy masina izao fanoloran-tena nataonareo izao. Kanefa tsy arovy hatrany fa mitaky fivezan-tena izany
mitaky fahamatorana tanteraka, mitaky herim-po, fa indrindra mitaky fitiavan-tanindrazana. Misy matoky anareo ny firenena, manantena anareo ny vahoaka malagasy, manampinonao ary matoky fa homendrika izany ianareo. Ry Fandresena 24 mpandresy ianareo ary andresy hatrany, koa amin'ny raha fahombiazana feno anareo ny tenako, miandrana anareo ny firenena. Oela velona ny Akademia Maramila ary hotojo any amin'ny ambony sy hiaro ny vahoaka sy ny fananany ane ianareo. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Misaotra ny filohan'ny Repoblika isika noho izay afatra mafonja dia mafonja izay. Iroso amin'ny lanonana araka ny fomba mampanao ara-miaramila isika izao. Fandresena 24 lanonana manana ny lanjany manokana ito lanonana mpandresena hatrehantsika izao satria dingana lehibe manamarika fiovantsata ho an'ny mpianatra ao manam-boninahitra rehetra ary tanterahina araka ny fomba mampanao izay ny Akademia Miaramila no mpitahiry azy. Toy izao ary ny fizotrin'ny lanonana ho hitantsika amin'ny faneseto: fitsofandrano ny andiany mivantana fahatelo amby efapolo, fitsofandrano ny andiany manokana mpianatra ao manam-boninahitra Mpanamory, famondrana ny sabatry ny ombomanga zokiny ho any ombomanga Zandriny, famondrana ny faneva avy ao amin'ny andiany zokiny ho any andiany Zandriny, ary fametahana galonina ho any andiany natontosa ny fiofanana. Matsy no amaranana ny lanonana, tarihin'ny mpianatra nahazo laran'ny voalohany ao amin'ny andiany mivantana faraiky amby efapolo ary alohavany mpitsoka mozika ny tafika. Le Fandresena, où le triomphe de ce jour constitue une étape majeure dans la vie des élèves officiers de l'Académie militaire et les diverses cérémonies auxquelles nous avons ponctuent leur vie dans le respect des traditions suivies par nos anciens. Successivement vont se dérouler devant vous le baptême de la promotion, le baptême de la promotion spéciale des élèves officiers pilotes, la passation de chambre entre Lubumanga et Néekate, la passation de drapeau de l'école entre la promotion sortante et sa promotion cadette, la remise des épaulettes aux promotions sortantes, et la cérémonie se terminera par un défilé animé par la musique des armées et sous le commandement du major de la 41e promotion. Anutar. Oga. Terus. Atur. Zai. Zai. Ok. Terus. Atur. Zai. Sekarang lalu.
Action!
fandranony dia mivantana fahatelo amby efapolo isika rehefa niezaka sy ny lofo ny heritaona izaiky amby fitopolo mianaday avy amin'ny andiany mivantana fahatelo amby efapolo dia heverina ho andiany mirahina mitovy torosy ka mendrika antsorana miombomana amby mpianatra ho manamboninahitra remitay Managnandro Henri no tarika azy ireo amin'izany efitsofan-drano izany. Après un an d'efforts et de travail, la 43e promotion est considérée aujourd'hui comme une promotion homogène, aguerrie et disciplinée. Elle mérite ainsi le Tsujan, consécration accordée par ses anciens. L'Umbumanga de la 42e promotion, l'élève officier Remtai Manganandro Henri, va conduire cette cérémonie de baptême. Izany no anarana nofidiny andiany fahatelo amby efapolo iantsonany andiany misy azy ireo. 60e anniversaire de l'indépendance, tel est le nom de baptême de la 43e promotion. La Grande Île, colonie française depuis plusieurs décennies, a connu une insurrection menée par les patriotes, prêts à sacrifier leur vie pour la patrie et pour la liberté. Malgré ces milliers de morts, plusieurs Malagasy ont toujours gardé le courage de se battre pour l'indépendance du pays, même à leur péril de leur vie. Après 64 années de colonisation et 13 ans après l'insurrection de 1947, Madagascar retrouve l'indépendance en 1960. 60 ans, l'âge d'un homme sage. La 43e promotion a choisi ce nom comme nom de promotion qui leur rappellera le courage de ces patriotes qui ont sacrifié leur vie pour se battre pour la patrie, la liberté de concitoyens, la paix sur l'étendue du territoire national, la sécurité et l'autonomie. À travers ce nom, les 71 élèves officiers de la 43e promotion se veulent être l'image du courage et de la maturité. Elles veulent apporter un nouveau souffle pour les forces de défense et de sécurité. Commande ny sekoly miaramila pirenena raha impiay azy ireo no hitsodrano azy ireo. Le parrain de la le colonel Rafid Bernardin, commandant sekoly miaramila pirenena, va donner sa bénédiction à la promotion.
Riandienne, 60e anniversaire de l'indépendance. Mitsodrano aho. Aleo alasany. Mba ho mendrika izany anaran'izy izany. Ho any tanindrazana.
Tsofandrano ny manokana mpianatra ao manam-boninahitra Mpanamory. Rehefa niezaka sy ny lofo nandritra ny 7 volana izy 7 mianadahy avy ao amin'ny andiany mpianatra ao manam-boninahitra Mpanamory dia heverina ho andiany tsara ofana, miray iny mitovy torosy ka mendrika ny tsodrano. Ny azomanga ny andiany manokana fa 420, médecin capitaine Nambinjanahary Filaminatsoa Zafindrianony no hitarika azy ireo amin'izany fitsofandrano izany. Après 9 mois d'efforts et de travail, les promotions spéciales des élèves officiers pilotes est considérée aujourd'hui comme une promotion homogène, aguerrie et disciplinée. Il mérite ainsi le Tsoudjan, consécration accordée par ses anciens. Le Azumanga de la 24e peloton de formation militaire des 4 spécialistes, médecin capitaine Nambinzanar Filaminantsu, va conduire cette cérémonie de baptême. Mpianatra ao manam-boninahitra Mpanamory iantsonany andiany misy azy ireo. Santach, tel est le nom de baptême de la promotion spéciale des élèves officiers pilotes. Santach désigne un commencement, un point de départ, le premier. Cette promotion est unique et spéciale dans l'histoire de l'armée malagasy. C'est la première promotion d'élèves officiers pilotes formés à Madagascar. En choisissant ce nom, ils veulent être la référence et le modèle pour la prochaine génération d'élèves officiers pilotes qui passeront à la future Académie de l'air Ntandji Vouma. Santach désigne également leur désir d'un nouveau commencement sur la situation de notre pays, surtout en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité. À travers ce nom, Santach, ils veulent apporter un vent de changement, un nouveau départ et une contribution de leur promotion à l'amélioration de la sécurité à Madagascar, pour que l'armée malagasy et la nation tout entière soient fiers d'eux. Ny jeneraly Radona Ratiarvelo Elise, lehibe ny etat-major ny tafika anabakabaka, raim-piany andiany no hitsodrano azy ireo. Le parrain de la promotion, la brigade aérienne Radona Ratiarvelo Elise, chef d'état-major de l'armée de l'air, va conduire sa bénédiction à la copromotion.
Dia ny santatra. Sodano anareo mahaleova mahalasana. Mba homendrika zany anaranareo izany. Ho any tanindrazana. Famindrana ny sabatra ny omby manta no
tsy azy ary nofidin'ireo mpianatra ao manam-boninahitra namana izy no nitoetra manokana mampiavaka azy. Ny sabatra no mariky ny andraikitra sy ny fahefana manokana ananany amin'ny fitandrona ny fomba amam-panao eto amin'ny sekoly. Tonga izao ny fotoana amindrana io sabatra io ka ny mombomanga ny andiany faraika amby efapolo. Tokony ny mpianatra ao manam-boninahitra Ratsarasoa Aina Maminirina no amindra azy amin'ny ombomanga ny andiany faharoa amby efapolo andian'ny zandriny ny mpianatra ao manam-boninahitra Remitay Managnandro Henri. Nous allons assister à la passation du sabre entre l'élève officier Ratsarasoa Aina Maminirina, Umbumanga de la 41e promotion, et l'élève officier Remitay Manganandro Henri, Umbumanga de la 42e promotion. Le sabre est le symbole universel du commandement militaire. En Septembre 1969, lors du Fandresena de la première promotion, l'élève officier Louis-Arthur Ramandazaf, Umbumanga de la promotion 1, première promotion, a passé le sabre de l'élève officier Charles-Sylvain Raboutoirson, Umbumanga de la promotion EJ, la deuxième promotion. Depuis, cette tradition est perpétuée par les élèves officiers des promotions directes. À l'académie militaire, le sabre est le symbole de la fonction et de l'autorité, que l'umbumang, ou le taureau de tête de la promotion sortante, assure ses cadets des autres promotions. La 41e promotion, gardienne de la tradition de l'école, vient de transmettre cet honneur à sa promotion cadette.
famindrana faneva. Ny faneva dia sady famantarana ny oriariana izy sekoly, koa andraikitry ny mpianatra ao manamboninahitra eto amin'ny akademia miaramila ny miambina sy mikajy azy. Ny mpianatra ao manamboninahitra mitana ny laharana voalohany ao amin'ny andiany mivantana tranainy indrindra no mitondra azy, ary otrony ireo mpianatra 5 notsongaina ara-pahamendrehana. Tonga izao ny fotoana hamindrany komandiny sekoly io faneva io, avy ao amin'ny andiany zokiny andiany 120 ho any andiany zandriny andiany 220 mba hisiny fitohizan'ny fomba mampanao eto amin'ny sekoly. Le drapeau symbolise pour les élèves officiers de l'académie militaire non seulement la souveraineté du pays, mais également les traditions de l'école dont ils assurent la pérennité. La 42e promotion reçoit ainsi ce jour la garde de ce précieux emblème pour la continuité des traditions et de la grandeur de l'école. Faneva ny akademia miaramila voasoratra ny ranombolamena amin'ny lafiny iray ny filamatra hotratrariny ireo mpianatra ao manamboninahitra amin'ny fanatanterahana ny asany rehefa mivoaka avy eto amin'ny akademia miaramila izy ireo dia ny hoan-tandrazana. Ao ambadika kosa misy anarana voatafika dia ny akademia miaramila ary ny latinandro nanorana voalohany ity faneva ity dia ny 1 oktobra 1920 ary eo amin'ny faratendrony tao kosa dia misy ny litera FN fanafoizana ny teny hoe Repoblika ny Madagasikara.
Le drapeau symbolique les officiers de l'Académie. Non seulement la souveraineté du pays, mais également les traditions de l'école, dont ils assurent la pérennité. Dans ces plis est inscrite en lettres d'or la devise de l'école, Wan Tan Jazan, pour la patrie. Sur l'autre face est inscrite la date de la remise de ce drapeau à l'Académie militaire, le 1er octobre 1966, et sur la pointe du mat, l'inscription RM qui signifie République de Madagascar. Le porte-drapeau est le major de la promotion de recrutement direct, la plus ancienne. Avec les 5 élèves officiers les plus méritants de sa promotion, il constitue la garde-drapeau de l'école.
fametahana akalona rehefa natotosam-pamendrena ny fifanana arahina tato amin'ny sekoly ireo mpianatra ao manam-boninahitra ao amin'ny andiany 50e anniversaire de l'académie militaire ny andiany andrainy ary ny andiany santatra dia andrainy ny valikasasarana ka hotolorana ny galona manam-boninahitra azy izy iraika amby roapolo amby zato ny anadary. Des élèves officiers de la 41e promotion du 21e peloton intervalle et ceux de promotion spéciale des élèves officiers pilotes sont maintenant parvenus au terme de leur formation et de leurs efforts. Ils reçoivent ainsi ce jour leurs épaulettes d'officiers. Iangaviana mpanajana azy andriamatoa filoha public filoha faratampony folo anday mba hametaka ny galona eny antsoroky ny mpianatra nahazo ny larina voalohany isaky ny andiany avy dia ny lieutenant lefitra Dimby Malala tokony menjanahary ho any andiany faraiky amby efapolo, ny lieutenant lefitra Randriamampionina Jean Noël ho any andiany iraisam-piadiana faraiky amby roapolo ary ny lieutenant Rafanomezana Entsorija ho any andiany manokana Mpanamory.
iangaviana mpanajana koa mba hametaka ny galona eny antsoriky ny mpianatra nahazo laharana faharoa isaky ny andiany Andriamatoa Jeneraly Ministry ny Fiarovam-pirenena, Andriamatoa Jeneraly Sekretera Mpanjakana eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena mba hametaka ny galona eny antsoriky ny mpianatra nahazo laharana fahatelo, ny Vice Amiral mpitantsoratra maharitra momba ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika mba hametaka ny galona eny antsoriky ny mpianatra nahazo laharana fahaefatra. Andriamatoa Jeneraly lehibe ny Etat-major tafika malagasy hametaka ny galona eny antsoriky ny mpianatra nahazo ny laharana fahadimy. Andriamatoa Jeneraly commande ny Gendarmerie Pirenena hametaka ny galona ny laharana na fahaenina. Iangaviana mba tsy hanelinelina isika mpakasary misaotra tokoa.
miangaviana mpanajana ireo manam-boninahitra avy ao amin'ny andiany fatelopolo andiany colonel Bertrand Laurent Honoré diany faraka amin'ny telopolo andiany général de brigade Ralahy Paul ary ireo manam-boninahitra avy eto amin'ny faritra miaramila eto Antsirabe mba hametaka ny galonan'ireo hafa avy ao amin'ny andiany avy. Iangaviana tompoko isika pakasana mba tsy hanelingely mandritra ny fametahana ny galona.
Les encadrements, vérifiez les galons de vos élèves avant de dégager.
araka ny tsapa sy ny retsika teo dia nisy ny tsy fahatombanana kely teo amin'ny lafiny feo, vokatry ny lafiny teknika sy vokatry ny rivotra mitsoka eto amin'ny plateau teknika. Dia makasitraka indrindra ny fandeferanareo tompoko. Saotra indrindra tompoko. Matso izay tariny matomany andiany mivantana faraika amby efapolo izay nahazo larana voalohany ny andiany ary avany mozikany tafika. Ho hitantsika mifanesy eto ary ny mozikany tafika malagasy tariny kapitaine Tolo-Janahary Fanomezantsoa. Izay tariny kapitaine Tolo-Janahary Fanomezantsoa. Manondro an'ry zava-do.
ny lieutenant lefitra Diby Malala tokony menjana ary. Ny lieutenant lefitra Ratsarasoa Aina Maminirina, ny lieutenant lefitra Andrinirina José Andronique sy ny lieutenant lefitra Valisoandrazana Vala Fabrice. Ny faharoa amby efapolo tary ny ombo mangany mpianatra ao manamboninahitra Remitai Managnandro Henri, ny antsilava voalohany mpianatra ao manamboninahitra Yvon Rova Tahina sy mpianatra ao manamboninahitra Sompotra Totoarsoa Mitterrand Patrick. Fahatelo amby efapolo tary ny ombo mangany ny mpianatra ao manamboninahitra Safidin-Janahary Velona Lotsy ao amin'ny sakelika voalohany ny antsilava voalohany dia ny mpianatra ao manamboninahitra Rabe Afara Nakendre ary ny sakelika faharoa antsilava faharoa ny mpianatra ao manamboninahitra Randriana Solona Sandratra Gaetan. Piadina faraiky amby roapolo izay tary ny tangalamenany ny lieutenant lefitra Randrianantenaina Élysée, ny lieutenant lefitra Herlalaina Joseph Bien-Aimé sy ny lieutenant lefitra Rambola Salvador. Panamory no amarana ny matso izay tary ny azomangana ny lieutenant Rabe Arson Louis Guillaume Ambintso, lieutenant Nasandratry Niavo Djugi Raymond sy lieutenant Rafanomezana Yentsorija ary ny lieutenant Malalatina Sylvia Hubert. Miala eto amin'ny toeram-pilanona ny fanevam-pirenena koa iangaviana isika rehetra mba hitsangana ho fanomezam-boninahitra izany faneva izany.
isika rehetra mbola tsy alana ny toerana ny filohan'ny repoblika miara-vemoelo eto azany ireo manam-pahefana ambony manaraka azy rehefa lasa ireo vao miala mpilaminana isika